ary isika efa mahalala sy mino ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra dia fitiavana ary izay mitoetra amin'ny fitiavana no mitoetra ao amin'Andriamanitra ary Andriamanitra ao aminy. Jaona voalohany toko 4:1-9. Rehefa novonjen'Andriamanitra isika manana ny antoka ny famonjena, azo antoka ny famonjena. Efa naverimberitsika foana io fa tsy hoe miandry ny Kristy hidina avy any an-danitra izay vao voavonjy. Fa rehefa nandray azy ho mpamonjy ny tena manokana dia mahazo antoka ny famonjena ary ifikiro, ifitazomy izany famonjena izany. Rehefa voavonjy isika dia natao koa mba hiasa ho an'ny hafa, hitaona fanahy, ampahafantatra amin'izy ireny ny tombontsoa izay nomen'Andriamanitra antsika dia ny famonjena izany. Andeha averintsika vakiana ilay an-dalanteny, ny vakiana teny am-piandohana satria manan-danja izy io. Jaona voalohany toko 4:9-10. Ary isika efa mahalala sy mino ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra dia fitiavana ary izay rehetra mitoetra amin'ny fitiavana no mitoetra ao amin'Andriamanitra ary Andriamanitra ao aminy. Ny fitiavan'Andriamanitra antsika dia tsy hoe ny nanomezany antsika aina sy fofinaina fotsiny, nanomezany vola amin'ny karena, fa ny lehibe indrindra sy goavana izay tsy voaonitritsika amin'ny herin'ny tenantsika manokana dia ny famonjena. Ka izao miantso ireo rehetra izay mitonona ho mpino azy Andriamanitra mba ho tonga mpiara-miasa aminy. Tanan'Andriamanitra kavanana, tanany ankavia tongotra miara-mandeha amin'Andriamanitra, hitory ny filazantsara ny fahamarinana amin'ny hafa. Ka amin'ny alalan'ny fahaiza-manaontsika rehetra dia ampiasao ampitiavana izany mba ahafahana maneho ny voninahitran'Andriamanitra, mitona ny hafa ho any amin'ny famonjena. Amin'ny alalan'izao fandahana irantsika izao dia misy olona ampiasain'Andriamanitra anaraka ny fahamarina, hiaino ny fahamarina ny tenin'Andriamanitra ary resy lahatra hoe hiaraka amin'Andriamanitra. Na iza mifanolobodi-rindrina amintsika, namantsika eo akaikintsika dia tokony ho tediavina sy ho katsaina ny asa ho famonjena azy ireny. Aoka ny fifandraisantsika sy ny fiombonantsika amin'izy ireny mba ahazoany fahalalana bebe kokoa ny amin'ny famonjena. Ny fisianao sy ny fisiko eo amin'ny toerana hipetrahako sy hipetrahanao dia tokony hitondra famonjena ho an'ny hafa. Aza andrasana fotsiny hoe lasa nivavaka nitondra baiboly hono reny hono ohatran'izao ny fivavahany. Tsara, tsy misy maharatsy an'izany, midira lalindalina kokoa mba hitaona azy ireny amin'ny fomba mivantana na ankolaka mba hahalala ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra. Raha tsy hanao ary ianao dia iza indray no andrasana hitory ny filazantsara, kanefa io namana akaiky io namantsika akaiky io, havantsika intéressé miraparapa makany amin'ny fahaverezana, iza no andrasana? Ianao no andrasana. Rehefa natsara ny fitiavan'Andriamanitra, ny famonjenan'Andriamanitra ianao, zarao amin'ny hafa koa izany famonjena natolotr'Andriamanitra ho anao izany. Natao hiasa ho an'ny very isika. Ny antony hahavelomako dia nitory ny filazantsaran'Andriamanitra. Ny antony hahavelomanao dia ny hamonjy ny very. Asa masina zany. Misy hira anankiray manao hoe ny asa ambony indrindra eto an-tany. Hainao ve izany hira izany? Ny asa ambony indrindra eto an-tany, ny ampandehananao izay hirakao androso lalindalina hatrany, hitady ireo navotanao, avaozy ny fanoloran-tena, hiasa ho an'ny very. Hivavaka isika. Misaotra Jesosy Tomponay, manindronao ampody-koa ny hafatra nampitainao satria novonjenao tamin'ny fitiavanao izahay, ka tsy tokony hipetrapetra-potsiny fa hitaona ny hafa mba ho any amin'ilay famonjena. Ampahafantatra ny fitiavanao any amin'ny hafa, ampiasao izahay, reseo lahatra mba ho fitaovana ho mahomby eo am-pelantananao hitaomana ny namanay rehetra. Da io ny tsirairay avy aminay, sitrano ny marary, ampahirezo ny kivy sy ny ketraka, omeo fanantenana ireo izay mamoy fo amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.